ohatra ka tsy manana ny teninao voarakitra anatin'ny fonay akory izahay. Jesosy eo tario izahay. Teo ka ny fanainao masina koa no ampianatra anay atakatra, ampianatra anay ahalala hatramin'ny miafina izay mety tsy voatonona eto a, dia ao ka ho voamarina anatin'ny fony tsiraray avy a, amin'ny anaranao Jesosy Kristy a. Amen. Afaka mipetrakantsika tompoko a. Alleluia. Tainy Jesosy tsika rehetra fotoana ray ity sekoly fanasitranana androany a. Matoatsika manantona sy milahatra any amina toeram-pitsaboana, mavita miandry adiny roa dia mahafantatra ianao fa misy zavatra tsy mety ao zay. Any? Matoatsika tonga aty amin'ny tranon'Andriamanitra dia mety tsy eken'ny sainao ty fa hoy hoe misy zavatra mila amboarinao. Amen. Rehefa tsy resy lahatra ny tompon'ny fiara hoe tsy simba ny fiara dia tsy hoentina any amin'ny garage. Fa rehefa resy lahatra izy dia izy mihitsy no mitondra an'iny makany amin'ny garage. Amen. Ny olona intelligent, ny olona mana intelligence dia tsy hoe olona manana fitadidiana be dia be, fa olona manana fahatakarana miavaka. Tsy mitovy ny matadidy zavatra be dia be sy ny olona mahatakatra. Isika rehefa amin'Andriamanitra dia Andriamanitra manome sainanao mba ho afaka hanana intelligence, ka amin'izay fotoan'izay dia mahatakatra ianao. Amin'ny teny gasy izy mahafinaritra be hoe maranitsaina. Zavatra rehefa mitentsika zavatra maranitra dia ohatran'ny hoe zavatra avo, pointu. Ny olona anankiray mpiankina amin'Andriamanitra no manana ny intelligence an'Andriamanitra. Ary mahafinaritra rehefa mitoetra amintsika ny intelligence an'Andriamanitra dia izao, ny olona intelligent ao amin'ny Jesosy tsy voafitaka izany. Satria manana ilay faharanitany-tsaina ara-panahy izy afaka mahita ny fandriky ny devoly rehetra. Aza miezaka ny hitadidy zavatra fa ataovy ny antoka rehetra izay iainanao ny zavatra renao. Dia ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Tandremo tsara ny rà ny lomanosana. Amafiziko tsara mihitsy ny teren'ny pasteur Miam Mateo. Tsy izy rehetra mi-influencer anao dia ho arahanao. Tsy izy rehetra miteny zavatra eo amin'ny fiainanao dia arahanao. Eo no ametrahanao mihitsy hoe iza ny tompoinao Jesosy sa olona. Ny ena maso dia manimba ny fijoroana. Mila mijorotsika hatramin'ny farany. Aza manaiky influencer ny zavatra ivelany izany, foka tokana influencer antsika tsiraray avy dia ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tandremo izy ny rano lomanosantsika satria rehefa avy milomano anaty rano maloto tsika dia lasa maloto. Rehefa milomano anaty rano madio tsika dia lasa madio. Ary rehefa avy milomano anaty ilay rano tsika, rehefa mijoro avy eo voaka an'ilay piscine dia mitete ilay rano iny, dia ilay rano lomanosanao tsy maintsy mitete eo am-pijoroanao. Amin'ny fotoana ampijoroany Jesosy atsika tsiraray avy dia izay rano lomanosanao ny tsy maintsy mitete eo amin'ny toerana misy anao. Dia ity anontany tena hoe rehefa mijoro tsika dia ohatry ny ahoana ny kalitean'ny rano mitete eo amin'ny tongotritsika, madio sa maloto, satria miankina amin'iny lalantsika tsiraray avy. Ao ny lohan'ny teny androany dia hoe Andriamanitra no manasitrana ny foko. Raha tsika mamery zany raha sitrakareo, Andriamanitra manasitrana ny foko. Amen. Amen. Manana tanjon'Andriamanitra, ary io tanjo dia efa mipetraka hatrany amin'ny voalohany indrindra. Tamin'izy vao nanao any Adama sy Eva dia any amin'ny bokin'ny Genesis izany izy miteny hoe dia tsika hanamboatra olona mitovy endrika amintsika. Dia ilay izy tsy endrika ivelany fotsiny, fa ilay izy hatramin'ny endrika miafina any anaty dia nataon'Andriamanitra mitovy aminy. Amen. Zay zany ny tanjontsika tsiraray avy, no hoe ny ahafahako manana an'ilay qualité ana fo mitovy amin'ilay namoronan'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Zay zany ny tanjontsika. Anatin'ity fampianarana ity dia zay ny tanjony, ny hananantsika ilay fo takian'Andriamanitra. Amen. Misy sitrapon'Andriamanitra tsy afaka no tanteraka rehefa tsy mitovy ny foko sy ny fon'Andriamanitra. Raha vao samy hafa ny fon'ny olona anankiroa dia tsy mitovy ny tanjon'ny olona anankiroa. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra tena maika mihitsiny ny hanova ny fontsika mitovy amin'ny fony, mba hahafahantsika mahatakatra ny lalany ho antsika tsiraray avy. Mahatonga antsika indraindray tsy mahatakatra hoe inona ary ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainako. Dia sao dia mbola tsy mitovy amin'ny fon'Andriamanitra ny fontsika. Fa rehefa mitovy io fo io
dia tonga dia manaiky ho azy ny fitarihany ianao. Ny fofoana ny mamitaka e. Ary ny volonté parfaite n'Andriamanitra dia zao hoe ny ahafahantsika manana fahasalamana. Araka ny teneniko teo, ilay fahasalamana tsy zavatra ivelany fotsiny, fa ilay fahasalamana koa ato anaty. Izany hoe ny fahasitrahana ny fontsika izany dia volonté parfaite n'Andriamanitra. Izany hoe tena mahamaika an'Andriamanitra mihoatra noho ny fanasitranana zavatra ivelany, ny fanasitranana ny fonao. Fa rehefa miova ny fonao dia adinina hoe voakapoky ny marito ny akikelinao. Rehefa ngeza be ilay fifaliana, ohatra hoe nandrafitra teo ianao dia voakapoka ny akikelinao, dia tapika tena kikika be ianao dia misy olona miteny hoe ty misy tomobile meko anao, fa teneniko anao fa adinao ty akikely ty. Marina sa tsy marina? Satria ilay fifaliana ngeza be. Dia sahako miteny fa ny fahazahoanao fiara dia kely lavitra raha oharina amin'ny fifaliana tokony tsapanao eo amin'ny fahafantaranao hoe manana an' Jesosy ianao. Adinonao daholo ny hirifiry rehetra, aleloia, rehefa tena mifantoka amin'ny Jesosy tsika tsiraray avy. Impiry tsika ny mananatra ny fontsika eo anatin'ny iray andro. Averiko tsara hoe impiry tsika ny mananatra ny fontsika ao anatin'ny iray andro. Tiantsika mananatra olona, ary mahafinaritra antsika ny teneniny olona. Fa indraindray tsika tsy tonga saina fa ianao io koa zako tokony maka fotoana ananarako sy ibedesako ny foko hoe zao ny safidiko, tsy mahazo makany ianao, zao ny tokony ataonao. Isika anie rehefa vao mifoha maraina manana volonté tsara daholo e, fa tsy ny volonté tsara eritretinao no accompli. Conviction mety mahafinaritra be vao mifoha maraina, fa miovy ny ampanidinana ilay volonté. Satria maninona? Tsy mipetraka hoe iza manapaka. Tsy olona ivelany ny tokony hanapaka anao, fa ianao mihitsy ny tokony manatsafidy hanapaka anao. Hoe izao no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy, ty zavatra ty tsy maintsy hitranga androany. Za tsy maintsy hanaiky an'Andriamanitra. Izay mahatonga ny hoe isan'andro avaozy ny fanoloran-tena. Sao adininy fonao fa misy Andriamanitra tokony arahana. Mamitaka io fo io a. Io le mahatonga antsika indraindray lasa déçu be indraindray, satria ny maraina ianao miteny hoe eny ampovoany amin'ny 12 atoandro miteny ny fo hoe be amin'izay. Dia eo ianao hoe ahoana ary zany? Lasa leo ianao hiverina, misy ohatran'ny cycle infernal zany, satria tsy mipetraka hoe iza no mitarika. Jereo ny Salamo 7:1. Salamo 7:1 hoy ny tenin'Andriamanitra. Nataony Davida: misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Amen. Davida tsy niteny tamin'ny olona ivelany io fa ny ao anatiny, ohatrany hoe olona miteny rery. Davida zany miteny hoe ny haiko amin'ny manoteny eto mantsy, le ato anatiko misaora ianao an'Andriamanitra. Le misaora moa izy moa zany amin'ny teny gasy teny hoe misaora, fa hoe ny endrika anankiray teny dia miteraha. Ny ao anatin'ny Davida mihitsy ny tereny hoe tsy maintsy mitera an'Andriamanitra na ahoana fahatsapako. Aza zatra miheno ny fahatsapan'ny fontsika, fa zay le mandiso lalana foana. Diso ny lalantsika rehefa diso ny mpanorevitra. Ary raha vao mpanorevitra corrompu ny enonao dia makany amin'ny corruption ianao. Tsy tanteraka mihitsy ny vinavina n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, na dia tianao be ary ny programa n'Andriamanitra ho anao dia tsy tanteraka ho anao le izy, satria maninona? Diso gidy ianao. Diso gidy tsika. Tsy tokony enona any amin'ny fo e. Jereo nefa niry an'izao tontolo izao tena mampianatra ny olona mihitsy hoe enoy ny fonao dia izay henonao anatin'ny fonao mangina iny arahana. Enoy ny ratra ny fonao. Fa ianao, za sy ianao ny tokony manapaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitera an'Andriamanitra ny foko. Alléluia. Isika tokony miinstruire ny fontsika tsiraray avy. Éduquez ny fonao. Éduquez amin'ny zavatra tsara ny fonao. Aza tezaina amin'ny alahelo. Aza tezaina amin'ny zavatra ny lasa mety nandratra. Aza tezaina amin'ny mety hoe nofinofiny tany amin'ny zavatra ho avy ihany koa. Satria lasa hiteraka déception zany zavatra zany. Asika. Fa mahafinaritra be rehefa tezainao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Alléluia. Ny fitaizana ny fontsika, zaro izy hiteran'Andriamanitra.
Tsy mahay io ne tonga dia initialement tsy mahay an'izany e. Fa ianao mihitsy mila manana fanapa-kevitra hoe androany a tena tsy maintsy hideranao a Jesosy. Mety hoe tsy feno ny fepetra ivelany rehetra fa atsika mideran'Andriamanitra. Fa ilay izy ne tsy fepetra ivelany e. Fa ilay izy fepetra ao anaty. Impiritsika mananatra hoe androany a mety ny ao an-tanàna betsaka ny zavatra hatrehanany e. Fa misy zavatra tsy tokony deraina ao an-trano. Le nipiderana tadio tsara fa raha vao indray mandeha fotsiny ianao ohatrany hoe manambara ny situation efa miexiste dia maneho fiderana ny dikan'izany. Izay mahatonga nisy fotoana teto i papa nizarany ity tena marina be mihitsy ilay izy hoe tsy voatery tantarainao daholo ny refiny tendrombohitra. Satria efa fatany na ny sakany na ny lavany na ny lanjany na ny profondeurany fatany daholo fa ny andrasany dia izao hoe mavita miderana avy io anatin'izao fahitany tendrombohitra be izao. Éduqueo ny fonao. Zaro ny fonao amin'ny lalana tokony ho izy. Maika be tsika hitarika olona amin'ny lalana tokony ho izy. Fa tsika ve maika hitarika ny fontsika amin'ny lalana tokony ho izy. Eo ilay fanontaniana mipetraka. Isika tsirairay avy izao tonga aty mivavaka. Tena mahafinaritra be. Satria maninona? Vonona ianao nitondra ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsika ilay miteny hoe Jesosy omeko anao ny foko. Dia ny dikan'iny dia hoe omeko anao ny foko dia façonneo, amboaro. Fa tsy hoe omeko anao ny foko dia aza kitikitihana. Na hoe omeko anao ny foko dia aleo ilay fananarana taloha ihany nitondra azy. Fa matoa ianao manolotra dia ianao tsy tokony hametsy fohifohy. Fa rehefa manolotra dia avy aloha amboarin'Andriamanitra. Dia ianao mihitsy mila misaintsaina isan'andro hoe ahoana ny ahafahako manana fo voavoatra an'Andriamanitra. Ny fo sitrana ihany no mahay mideran'Andriamanitra. Ny fideran'Andriamanitra zany tsy atao anaty ratrapo. Azonareo? Fa ao anatina fo sitrana. Dia izao nefa zavatra anankiray tadio tsara. Fa le fo sitrana tsy le état fizika. Fa le fo sitrana l'état tsy hita maso. État d'âme. Alléluia. Tsy hoe endrasana sitrana le vehivavy nandeha nandritra ny 12 taona vao afaka hankasika an' Jesosy fa mbola tao anatiny le aretina fa afaka hankasika an' Jesosy izy dia niova ny zavatra anankiray. Ny finiavanao anatina an' Jesosy dia afaka tanteraka ao aminao na mbola tsy sitrana ary ianao. Fa ny olona tsika dia tsika manana izay idée conçue izay hoe rehefa metimety izay vao anatona sy hideran'Andriamanitra. Alléluia. Atao fanapa-kevitra isan'andro ny anakaiky an'Andriamanitra foana. Ny ampiova ny fomba fisainantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny olona araka ny fon'Andriamanitra no mahatakatra ny fiderana andrasan'Andriamanitra. Misy fiderana andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Io ilay ambaran'ny Hébreux 13:15 hoe manatera izy fanati-piderana. Misy fotoana misy zavatra maneritery antsika. Fa rehefa manan-tsafidy ianao nitondra ny fonao natrehan'Andriamanitra dia tsy ilay zavatra maneritery ny manakana anao tsy hideran'Andriamanitra. Fa iny ary vao may tahaka ny hoe kitay atsofoka ao anaty afo mandrehitra ny afonao ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Vavaka tsika mba tena hanana ny fon'Andriamanitra tsika rehetra. Hafa mihitsy ny fiarahamoniny olona tena manana ny fon'Andriamanitra. Tsy mitovy. Tsy hoe olona mahay tenin'Andriamanitra. Tsy ilay mahatonga na ny teny teo hoe intelligence. Fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Betsaka ny mety mahatadidy tenin'Andriamanitra. Mahafantatra olona navita namaky baiboly 40 fois. Mavita mamaky baiboly ny efatra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Fa tsy niova ny fiainana. Hitanao, ilay izy tsy vitesse ny enjehana. Obéissance ny tadiavina. Mety maika be ianao havita hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany anatin'ny 2 volana, havita toko, any havita boky anankiray anatin'ny 2 volana. Tsy hoe ratsy izany zavatra izany fa tena tsara lavitra izany raha tena vitanao sady miaina an'ilay zavatra vakianao. Fa tsy hoe vakiana fotsiny, ilay izy nie tsy connaissance. Miaraka amin'ny Jesosy tsy connaissance. Fa miaraka amin'ny Jesosy obéissance an'ilay zavatra mivakianao. Alléluia. Alléluia. Mitady fo Andriamanitra. Fo araka an'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo dia Genesis toko voalohany dia faha 9. Projet an'Andriamanitra voalohany dia hoy izy hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Amen.
Na inona zavatra mety lalovantsika tsiraray avy dia zavatra aza tonoana mihitsy. Fa ianao dia projet an Jesosy. Ary misy programan'Andriamanitra tiano tanteraka amintsika tsiraray avy. Ny inona zavatra mety nitranga tany aloha ny androany dia tsy mahafoana amin'ny programan'Andriamanitra ho anao zany. Fa nitokana mety tsy hahatanteraka an'izany dia ny fotsika tsy misafidy ny programan'Andriamanitra. Tandremo fo tsy le miditra am-piangonana ny important fa ny fonao misokatra rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Mety misy olona tsy maka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra makaty am-piangonana fa mijery direct izy dia misokatra amin'ny fony dia izy miova nefa tsika mety eto tonga foana fa tsy miova mihitsy satria manino tsy misokatra ny fo. Tsy hoe ianao mandre fa ianao mandray. Alleluia. Tsy hoe mandre tiako be mihaino tenin'Andriamanitra, tena tsara be zany. Fa tianao ve mandray tenin'Andriamanitra? Tianao ve miaina tenin'Andriamanitra? Tianao ve ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra? Ny fony fototra fanorenana fiarahana, relation. Fa zatonona, fa ao anatin'ny fo koa manomboka ny divorce. Tsy manisy ny taratasy divorce ny olona raha tsy efa natomboka atao amin'ny fony ny fisarahana. Ary tsy nanapa-kevitra niaraka ny olona anankiroa tsy efa atao am-pony ny fanapa-kevitra. Tandremo fotsika. Fa misy fotoana ianao efa divorcé amin'Andriamanitra fa ianao fotsiny mety hoe tsy séparation physique izy ny fomba fitenenana. Miaraka ihany fa nefa efa misaraka. Tsy mahapastera anao ny aretina fa mahazanak'Andriamanitra anao ny olana rehefa atrehana. Tsy ny titra miaro antsika. Alleluia. Saotra an' Jesosy mihitsy tsy titra miaro satria isy afikafinao ambadiky ny titra eo. Fa tsika tsiraray avy mila mijoro marina hoe zanak'izy ianao ty e. Alleluia. Ohatran'izany ny zazakely misy zavatra ataon'ny zazakely tonga dia tena zanak'anina mihitsy ty satria mitovy ny fanaon'ny zaza sy ny fanaon'ny ray aman-dreniny. Ny zavatra tokony hipetraka zany dia zao, ny zavatra tokony hitany devoly rehefa mijery anao izy dia tena zanak'Andriamanitra mihitsy ty, tsy hita mihitsy izay anaovana azy. Atao gauche tsy mety, atao an'izao tsy mety. Zany ny tokony mahazo hita. Rehefa miova ny fonao dia miova ny endrika isehontsika. Miverina amin'ilay endrik'Andriamanitra. Alleluia. Fo araka an'Andriamanitra ny noforon'Andriamanitra. Ary izay miforonina izay no tedaviny. Tsy mitady zavatra hafa izy. Tsy mitady zavatra ivelany sarotra be izy. Fa mitady izy hoe aiza ilay miforoniko dia iny ihany no tedaviko. Ohatran'ilay namoronany azy. Alleluia. Rehefa ao an-trano ianao ka dia hivoaka ny trano miteny hoe aiza mibahako. Dia mibahanao ny tediavinao fa tsy mibahan'olon-kafa. Marina sa tsy marina? Satria iny ny efa nandro tao anatin'ny sainao. Mety nandritry ny alina ianao efa hoe tia mibahanaovako satria tia mivoaka amin'ny kravatiko. Ohatra mena ny kravatiko dia mavo mibahako ohatra dia hitanao hoe miady be izay zavatra izay. Amin'izay raha sendrasendra misy miteny tany raha misy tomobile ao andrevatra anao dia ina loko tianao? Ohatra vazivazy izany. Misy zavatra efa mipetraka ao anatin'ny saintsika. Misy zavatra efa mipetraka ao anatin'ny atentin'Andriamanitra. Dia io atentin'Andriamanitra io mila valitsika. Fa tsy tsika fa mifotsika no mahatonga an'izany. Misy fotoantsika tsy satisfait. Misy fotoana tena nianatra an'izao zavatra izao. Zany tsy satisfait amin'ny asa. Tena mampiraiky an'Andriamanitra dia ilay fo faran'izay tsotra mamaly. Hitanao, lasa tonga dia hitany ao aminao ilay endriny. Satria ilay fony ihany ny tarafiny ao aminao. Mahita anazy izy ao anatin'ny fonao. Mahafinaritra be izany. Hoe lasa ohatrany hoe entre guillemets misidentifie izy.
ao anatinao. Dia izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe ny voary rehetra dia miandry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra satria misy endrik'Andriamanitra mbola tsisy nahita fahasehoana amin'ny alalanao rehefa miova. Aleluia. Izay ny mahatonga ilay Korintiana voalohany toko faharoa mbola tsy nihita mbola tsy nisaintsaina miaraka hita ny gloire an'Andriamanitra rehefa miova. Boariko indray ny foko mba hahafahako mahita ny tsitako hatramin'izay ny amin'ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Izany no tokony tena hoe ampientanentana antsika isan'andro. Tsy ilay zavatra hoe valy, tsy ilay zavatra ny tany hoe azo tombony androany, fa ilay fiovampo. Aleluia. Io tombony momba ny tany tediavinao androany io efa nisy nahazo maly. Izany hoe tsy vaovao io, fa ianao fotsiny tsy nahazo, za fotsiny tsy nahazo. Fa ilay mbola tsisy nahazo hatramin'izay mihitsy iny katsahana. Ilay any amin'ilay dimension mbola tsy exploré hatramin'izay. Aleluia. Izany no tokony mampientanentana antsika. Enjana be ny impacte amin'ny fiovampo. Satria ambadiky ny fiovampon'ny olona anankiray dia misy tanàna folo vao avitra. Tadinao le démoniaque izay rehefa nidélivren'i Jesosy izy dia naty hanaraka an'i Jesosy ary izy dia nanana programme Andriamanitra hoe Decapolis, les 10 villes programme ao anao. Tanàna folo miova anatina fiovan'olona anankiray. Ataovy ny règle de 3 firintsika reto. Firy ny tanàna eto ampovoan-tanàna eto izany. Aleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy mihoatra lavitra. Asitehaka ho an'i Jesosy. Aleluia. Aleluia. Ny fotsika tsy maintsy miova, tsy maintsy sitrana io. Tsy ilaina ny fanisitranana ny tongotra raha tsy sitrana ny fo. Satria na sitrana raha ny tongotra dia hoentin'ny fonao makaiza indray ianao avy eo. Tsy aleonao tena hoe misy zavatra tsy mety ny tongotra sy ny tanana sy ohatran'izany, fa ny fo azo antoka hoe mitondra makany amin'ny mandrakizay. Tsy hoe mandritry ny 10 taona ianao hoentin'ny tongotra any amin'izay tian'ny tongotra, fa mandrakizay ianao point d'interrogation. Azontsika andao hovaina les priorités. Andao hovaina les priorités hoe ny tena mamaika anahy Jesosy dia ny fafahako malala hoe efa sitrana ny foko. Mitovy amin'ny fonao ny foko. Tsy manameloka. Naratraina ary dia tsy mety maratra. Latsaina dia vao mahay mampahery ny mpandatsa. Tsy hoe alefasio fa hoe mampahery ny mpandatsa tiako tena izany tena hitana matoa ny olona anankiray mandratra dia satria misy ratra eo amin'ny fiainany. Rehefa ny mécanicien rehefa feno menaka dia rehefa mikasika zavatra anankiray dia manino? Mifindra menaka. Dia rehefa iny indray dia mifindra misy ratra mifindra. Jereo tsara fa ny olona nakaiky an'i Jesosy dia presque olona maratra daholo. Fa Jesosy tsy nanipy ratra tany amin'ny olona maratra, fa nanipy fo sitrana mba hahafahan'ilay olona mangetaheta fanasitranana. Aleluia. Tsy afaka ny angetaheta zavatra tsy hitantsika izany antsika. Ianao ve hiteny hoe za zany mangetaheta an'ilay hanina anankiray izany fa mbola tsy haiko fotsiny hoe inona ilay izy. Tsy possible izany. Andriamanitra tsy mitady olona be fahalalana, fa miraika amin'ny olona manana ny fony. Alléluia. Ny mampitodika an'Andriamanitra tsy les connaissances, tsy éducation, tsy fahalalam-pomba, tsy civisme be, tsy hoe ratsy izany rehetra izany. Fa tandremo sao dia diso ny direction ny lalanao. Manenjika ny zavatra efa tokony hakio azy ianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa ilay zavatra tokony enjehana. Alléluia. Zay tediavin'Andriamanitra tediavina. Aza mitady ankoatra izay tediavin'Andriamanitra any aminao. Asan'ny apôstôly 13:22. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe izaho ozy izy nahita ny Davida zanak'i Jese, lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia olona manao sy mahazaka ary afaka ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe olona afaka ny anao izay tiany, fa olona mahazaka an'izany hoe sitrapon'Andriamanitra. Tsy voatery évident ny manao ny sitrapon'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy voatery tonga dia hoe mandeha ho azy io. Fa vitanao ve mananatra ny fonao hoe tia ny tenenin'ny tompo dia tia ny ataontsika.
Henoko be mihitsy zany tsapanao zany ry foko ohatra nitady anohatra ianao fa tsy ianao no mitarika. Alleloia, fa ny tenin'Andriamanitra no mitarika antsika. Tsy voatery hoe tonga dia à l'aise be foana ilay olona mpitory teny eny amoron-dalana ireny hoe tena voateraka ity dia efa niaraka tamin'ny micro sy bafla kely dia vao kibony reniny ao dia tonga dia mpitory ity. Fa misy zavatra mifanohatra eo fa io isika mihitsy mila manapa-kevitra miaraka amin'ny fanampiny ny fany masina hoe inona no arahanao. Zay no mahatonga Galatiana toko 5 tao nefa kitsika Galatiana toko 5 5 16 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Fa nofo manohatra amin'ny fanahy ary fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy azonareo manao izay tianareo. Amen. Ny antom-pijoroan'ny fany masina hitarika antsika dia mba ahafahantsika tsy mandeha araka ny filan'ny nofo na hoe mandeha araka ny instruction ny fotsika fa mandeha araka ny fitarihana fany masina. Tsy misy olona anankiray afaka tenen'Andriamanitra hoe araka ny fony raha tsy maninona raha tsy mpanao ny sitraky ny fon'Andriamanitra. Hitanao, le fon'Andriamanitra, ny andrasan'ny fon'Andriamanitra no ataontsika fa tsy ny andrasan'ny fontsika no atao ho an'Andriamanitra. Tsy hoe manao asa fanompontsika ho an'Andriamanitra. Ohatra ny hoe micréer asa fanompony ianao ivelan'ny instruction n'Andriamanitra dia ataonao izy ho an' Jesosy. Tsy izany fa Jesosy no miteny hoe tia atao dia manao ianao. Fa tsy ianao manao zavatra anankiray fa satria tia tianao atao. Efa tany amin'ny fiainako taloha tamin'ny mbola tsy tao amin'ny Jesosy dia efa nihira foana hatramin'izay. Ka rehefa miditra ao amina fiangonana dia tonga dia hiteny hoe za mpihira. Tsy voatery tsy voatery satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa efa azarana taloha zay. Fa rehefa ao ianao dia mety zavatra hafa mihitsy ny andren'Andriamanitra anao. Antanio daholo ireo pasteur ireo. Tsisy nieritreritry zany hoe ho pastera zany. Satria tsy izay tiako fa izay tianao. Iny zany tsy irairaina fotsiny. Fa ianao mihitsy mila resy lahatra hoe izay le izy. Hoe tena ny tian'Andriamanitra. Mety misy fotoana mety mieritritsika fa tsy dia ilaina loatra amin'ny mpamafa-trano. Fa nefa tsika rehetrarehetra zao dia afaka misaotra an'i Jesosy no nisy mpamafa-trano. Fa raha nandritra ny fotoana navontsika sekoly tato tsisy namafa ny trano mety efa nanjofo foana ity toerana ity. Tsy hoe tsy ilaina amin'ny mpamafa-trano. Tsy misy asa fanompoana faran'izay ambony na faran'izay ambany ao amin'i Jesosy. Fa mipetraha eo amin'ilay toerana niantsoan'Andriamanitra anao. Mahatonga antsika tsy tia ny toerana ametrahan'Andriamanitra antsika satria ny fonao tsy voanatra ao tsara. Anaro tsara ny fonao. Tsy hitady ny azy. Tsy hitady izay tiany. Tsy hoe tsy maintsy hita. Tsy hoe tsy maintsy izao. Tsy hoe tsy maintsy manao an'ity. Tsy olona ny olana. Tsy ilay olona tsy nanendry anao ny olana. Fa ny fonao tsy anarinao anaraka an'Andriamanitra. Alleloia. Misy fotoantsika tena be loha be nefa fo ambadika le izy fa tsy le tena loha loatra. Dia livrenao ny lohanao hoe be loha be nefa le fo ny tena problème. Aty amin'ny fototra aloha resahana. Raha androdana trano ianao dia tena ataovy azo antoka fa vita trany amin'ny fototra. Fa tsy hoe nandrodana trano izay dia inona fa vita lisany ny tafo. Rehefa mandrodana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tsy hoe misy sombotsombony taloha aksepteka ihany hozy Jesosy fa rehefa manomboka zavatra vaovao dia atombohy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Sisa-sisan-javatra ilaozany zavatra taloha manomboha vaovao mba ahafahan'ny tranonao tena miolona rijarija tsara. Amen. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Io zavatra mitranga amin'ny fiainantsika io ilay aretina misaotran'izany fasady fotsiny io. Nefa antsika Romana Matthieu 8:13 fasady fotsiny io. Ohatran'ny hoe témoin mirehitra amin'ny tomobile io. Fa matoa mirehitra ny tsaika amin'ny tomobile dia misy zavatra tsy mety an'izany fa tsy hoe ilay ampoule eo amin'ilay tsaika vonoinao. Tsy hoe ohatra hoe lany lasantsy dia mirehitra ilay témoin dia ilay témoin iny vonoinao ilay jiro. Fa misy lasantsy tokony ampidirinao zany. Indraindray mitady solution de facilité zay tsika. Hoe ahoana ny ahafahako miremédier aingana an'ity nefa Andriamanitra mihitsy mametraka fotoana ela ahafahana manangana. Vitan'i Jesosy tao anatin'ny ray ataoko hoe herinandro raha natao cours accéléré ny fotoana nampianarana mpianatra 12. Vitan'izany. Sa tsy vitan'izany? Vitan'izany fa navelany 3 taona sy tapany mihitsiny.
Satria misy zavatra tsy maintsy mila fotoana ny fanetsiana antsika tsirairay avy. Ianao koa mila miaksepte an'izany. Fa fasady fotsiny io zavatra ivelany io. Matthieu 8:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao araka izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany oro izany ilay ankizy lahy. Amen. Amen. Misy fanasitrana anankiroa teto. Voalohany ilay ankizy lahy. Efa hitantsika tena nahagaga an'i Jesosy teto raha vakianao io. Dia ilay finoan'ilay kapiteny. Iny ilay fanasitranana tena andrasan'Andriamanitra. Tsy ilay zavatra fizika. Ahoana marina moa izany hoe kapiteny Romanina ria ny lasa manana finoana ngeza noho ny mpianatra izay nanaraka anazy nandritra ny 4 volana, 4 taona. Fa ireo mpianatra hoe tsy nanana an'izay zavatra izay. Azontsika ve? Izany hoe misy zavatra tediavin'Andriamanitra mihoatra noho ny fanasitranana ivelany. Dia ny fanasitranana amin'ny fotsika. Lasa nino ilay kapiteny reto hoe? Tsy hoe kapiteny mpamonjy sekoly io. Fa mety ilay kapiteny tompon'andraikitra misapana quelque part io. Fa nanana finoana izy vokatry ny tenin'Andriamanitra ataoko hoe minimizeko ilay izy. Mety hoe tenin'Andriamanitra iray enony. Dia nitsakotsakony tsara. Tonga dia nidepaseny daholo ny olona présent foana amin'ny fanatriana. Tsy ianao présent fa ianao misokatra. Alléluia. Inona moa ny ilana an'izany hoe alefaso io pompe io dia ataovy hoe tavoahangy fa azo esorina ny sarony. Ohatr'izany ny fiainam-panahintsika. Voadio ivelany fotsiny fa ny ao anaty tsy miova akory. Misasasasa fotsiny rano. Lany ny rano. Betsaka nefa izao nefa mitady rano. Ny anao laninao fotsiny. Aza atao ohatran'izany ny fiarana amin'Andriamanitra. Rehefa eo amin'i Jesosy ianao makanesy eo apototry ny paopy dia sokafo ny tavoahangy dia aoko feno hatramin'ny farany. Aoko hitobaka mihitsiny. Aza vela isy irika kely tsy misy ny fahafenoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aoka ho feno. Tsy ny olona tsy feno tsy mandeha lavitra izany. Na tsara be raha ny tômôbilanao, rehefa tsy plein ianao dia tsy tonga ny Diego. Izany raha mety mbola tsy ampy. Fa tsy izany ny fiainantsika indraindray. Maika be tsika hanova ilay zavatra ivelany. Ary misy fahazaran-dratsy izay anie. Elao elantsika e. Rehefa misy olona midécevoir antsika dia manana ambo-po kely izay tsika. Ny olona efa mety. Dia tsy maintsy efa vakianao kosa aloha vao ampatsahivina. Fa tsy izany hoe ampatsahivina anao ilay mbola tsy hitanao, tsy misy izany. Mamaky baiboly. Alléluia. Alléluia. Teneno akaikinao hoe mamaky tenin'Andriamanitra. Ahoana marina ary izany? Ahoana ny nahitan'ilay jamba hoe
tonga dia lahy kely ohatra ny teneniko izany nefa ianao sady tsy be voky ianao koa lehilahy dia ho resy lahatra amin'izany ve ianao hoe tena lahy kely ty azonareo ve tiako tenenina tsy ny zavatra ny teneniny olona no tokony ikarakara sy anamboatra fa natao hoe mpanaradian Jesosy dia sady mpihaino ny teniny mino ny teniny miaina ny teniny mamoaka ny teniny mireagira araka ny teniny rehefa domina kely dia ny tenin'Andriamanitra tonga dia sady mandresatra ianao toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny azonareo rehefa tena ny tavoahangy any rehefa feno domina kely dia mitobaka le contenu le inona ny zavatra ny anatiny ao fa itsika izany rehefa miatrika dia inona no mivoaka so dia mbola le taloha any fiarana amin'Andriamanitra tsy afaka atao grefy hoe sady paoma ianao ny paiso fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao dia ny fonao tokony manambara an' Jesosy foana. Aleloia. Ary io dingana atrehantsika io dia ampianarana antsika hamoaka an'ilay tsara izay efa ao anatintsika tsiraray avy. Amen. Ilaina ny ilay miatrika mahafinaritra be ny miatrika fa aza raisina ho problème ilay izy. Ny dikany hoe problème dia inquiétude. Ny dikany inquiétude ny ao anaty izany le misy problème ny ato izany le vesatra. Tsika izany tsy tokony hitentsony hoe za manana problème be. Tsy tokony fitenin'ny kristianina izany. Tsika rehefa miteny dia hoe za manana fitsapahany fizahan-toetra mahafinaritra be. Satria io tsy problème, raha vao problème dika izany ohatrany hoe jerenao amin'ny lopo ilay izy tena ngeza. Mbola tsisy tao anatin'ny 4 taona mbola tsisy ohatran'ity zavatra natrehako ity. Azonareo? Fa rehefa tsy banjininao io dia ohatran'ilay akikely ny teneniko teo. Tsy tena okalony mbola tsy handray ilay tomobila fa marary be ny tanako. Adinonao io satria kely io, mahatonga ny ngeza satria jerenao. Ny bokin'ny Hébreux miteny an'izany. Mibanjina an' Jesosy ny atsika dia efa vita ny zavatra rehetra milamina. Milamina daholo ny zavatra rehetra, Jesosy foana jerena. Inona ny zavatra tsisy? Oke zany, Jesosy foana jerena hatramin'ny voaloha hatramin'ny farany. Aza vela hiala amin'Andriamanitra ny masonao. Une fois vao miala amin'Andriamanitra ny masonao dia mandray information hafa iny. Ary raha vao mandray information hafa amin'ny masonao dia misy information miditra dia misy information manova. Ohabolana 4:23 tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iaviany ny aina. Aza mitandrina kopom-bolo mihoatra noho fitandremana ny fo. Tsy te hivavaka fa misaritaka be ny voloko. Ohatra na tsaiko hoe mety tsy manana akanjo ianao entina mivavaka dia lasa tsy te hivavaka. Satria tsy fanovana akanjo ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa fanovana fo ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy maninona izay akanjo anaovanao. Azafady. Fa raha sendra fo loatra dia efa miomana ao amin'ny lambahoany ny ekipa ho saromana ianao. Aleloia. Afaka miomantsika manomana drap lava be dia ohatra hoe atambatra dia atao drap lava be ho an'ny rehetra eto amin'izay azonareo tiako tenenina. Aza atao manakana anao ny tsy fananana zavatra materiel anaraka an' Jesosy. Ary aza atao motivation ho anao ny fanananao zavatra materiel anarana an' Jesosy satria mitovy izany zavatra anankiroa izany. Raha ohatra ianao kakamo manaraka an' Jesosy satria tsy manana dia mitovy amin'ny hoe mazoto manaraka an' Jesosy satria manana. Tanao tsy Jesosy ny ampovoany amin'izany zavatra anankiroa izany fa le zavatra foana. Aleloia. Ento ny fonao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy hoe ento daholo ny fanananao any dia atolory an' Jesosy. Tsy izay. Ny fonao mbola sarobidy lavitra. Aleloia. No ny zavatra afaka atolotra ao. Aleon'Andriamanitra mahita anao tsy manan-katolotra satria tena tsy manana. Toy izay ianao manolotra be nefa ny fonao tsy fonao hiova amin'ilay zavatra taloha. Fiovam-pony ny tediavin'Andriamanitra fa tsy hoe fanohanana asan'Andriamanitra. Aleloia. Ilaintsika mety hoe manao zavatra aniran'Andriamanitra antsika. Tao jerentsika ny Exode 25:2. Tiako be mihitsy ty zavatra nitenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ty, tsy hoe tsy tiako ny ambiny tiako daholo. Fa mahakasika anahy manokana ity reto. Marina izany Ozy izy Andriamanitra, ozy izy Jehovah tamin'ny Mosesy. Exode 25. Mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy dia avy amin'ny olona rehetra izay maninona amporosihan'ny fony no andraisanao ny fanatitra ho ahy. Raha vao tsy amporosihan'ny fonao ianao dia tazomy ihany aloha. Aleloia. Satria ny tena fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra
sakrifisy avy anatin'ny fo, zany hoe nisy fo voakasika tao fa tsy hoe sisasisa. Ny sisasisanao mety 2,5 millions fa mbola tsy tian'Andriamanitra zany. Alléluia. Mety 4 milliards de dollars mbola tsy tian'Andriamanitra zany, fa ny tian'Andriamanitra mety le 1000 francs. Alléluia. Tena efa le tena Jesosy afoko anao ty. Tena eko anao fa iny tena tsangana mihitsy ny tompo dia miteny hoe zahay le nendrasako, zahay toe-po, zahay le nendrasako. Mahafo ny zavatra rehetra io olona io na dia 200 aza. Alléluia. Tandremo influencer ny zavatra, ny tontolo misy, ny fiaina tena eko mihitsy fiainam-piangonana amin'izao fotoana, lasa fifaninanana amin'ny zavatra ivelany, fa tsy misy miraika amin'ny zavatra fiovana ao anaty tsony. Dao tsika iverany amin'ny fototra. Ovaina amin'ny fo, ovaina ny fo, rehefa miova ny fo, azo antoka ny lalana. Misy antony mihitsy Davida matoa nanamafy an'izany amin'ny Salamo 103 vakitsika teo. Zay rehetra atao anatiko izy, rehetra atao anatiko, ny amiko rehetra mihitsy. So dia misy miafokafana tsy tadideran'Andriamanitra ny ambadika any fa zao ilisany rehetra atao anatiko ato. Ny haiko manontolo, miteran'i Jesosy manomboka amin'izao fotoana izao. Rehefa miteny hoe mitehaka ho an'i Jesosy ny foko, momba rehetra dia mitehaka. Alléluia. Tsy ny tanana ivelany fotsiny tokony mifaly eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa na ny selule anao ara tokony ho faly eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany ny atao hoe olona tena miova ny fony, mifaly amin'ny tenany rehetra. Alléluia. 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 Zay safiditsika no eketsika. Zay safiditsika sy eketsika ampidirina am-po, dia zay no animba na anangana antsika tsirairay avy. Tandremo ny information. Mety mandeha tongotra ianao dia mahita soratra tapaka. Tsy ianao akory ny resahana, dia tezitra be ianao. Satria ilay soratra miteny hoe dina ray alina ariary. Dia nanarinao mety hoe dina dia tezitra be ianao. Rehefa misy fotoana tsisy dira mihitsy ilay zavatra, fa rehefa maloto ny fonao dia nalalitra mandalo arany dia tianao felahana. Diovy ny fotsika. Fa rehefa madio ny fotsika dia tsapanao amin'izay hoe ay ohatran'izay fahatsapan'i Jesosy rehefa nahita mpianatra. Ohatran'izao hoe zavatra nitranga. Alléluia. Hita ilay io fotsika io. Mahatonga antsika tezitra satria mitovitovy ny langagenao sy ny langagen'ilay olona mampatezitra anao. Raha tsy mitovy ny langagenao sy ilay olona mampatezitra anao dia tsy tokony tezitra zany ianao. Any Zay ilay teny resahana tao amin'ny Lion Juda hoe raha zao sotsika misy mitondra makany Chine daholo tsika rehetra. Tsisy nanao amen aloha tamin'izany sy ohatr'izao. Dia tsy haiko tsy dia handeha ngaminareo. Amen zany Alléluia. Mila toriana tsy eo be ririka ihany tsika ny tokony hitory an'i Jesosy fa hatrany Chine. Alléluia. Raha ohatra ka hoe misy mitondra makany Chine tsika dia zao tonga dia tezitra be daholo ny sinoa hoe tena fa ahoana koa ny ataony rehetra zany e. Alléluia. Tsika mety mieritreritra hoe tena soupe chinoise zany teny zany dia mitehaka tsika saotra tompoko. Satria tsy azontsika ilay zavatra teneniny. Azonao? Fa raha azonao ilay zavatra teneniny dia mety tezitra ianao. Mahatonga antsika tezitra sao dia mbola mitovy ny langagenao sy ilay langagen'ilay olona. Fa rehefa tsy mitovy ny langagenao tsy miady zany io. Tonga dia tsy miafekte anao zany ilay zavatra. Mety misy olona manopy ianao fa ny ao an-tsainao asa fanompoana. Fa tsy asa fanompana. Azavaiko ohatran'ny tsy azonareo ilay izy. Azonao ve? Rehefa samihafa, rehefa tena le langagen'Andriamanitra anatin'ny fonao, tsy voakasika zany ianao. Zay ny mahatonga an'i Jesosy hoe sady efa kapohana. Leo mihitsy ngamba mpikapoka tamin'izany hoe ahoana ary ty rahalahy ty? Sady tsy mikonaina ny tsy manenina satria tsy mitovy le langage. Rehefa tsy mitovy rehefa mitovy amin'ny fon'Andriamanitra ny fonao dia zay mampihetsi-po an'Andriamanitra no mampihetsi-po anao. Ny sentiment an'Andriamanitra lasa sentiment anao fa tsy le sentiment ara-nofo. Zay mahatonga anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy esorina ny sentiment, le sentiment anao amin'le nofo iny ny esorina. Fa ny fahatsapanao anatin'ny fonao tokony hitovy amin'ny fahatsapana an'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra mampifaly an'Andriamanitra dia eo ianao no mifaly. Tsy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Dikan'izany tsy tokony alahelo mihitsy. Alléluia. Amen. Apocalypse 2:23. Ary ho vonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany. Ary ny fiangonana rehetra ahalala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo. Amen. Mety misy fotoana tsika tsy miteny fa hitan'Andriamanitra io.
Tsika zao mbola tsy nahitany hoe ohatry ny ahoana ny langage ampiasaina amin'ny ordinateur hoe tena tia fandraisiko tanana mihitsy le izy. Le ohatra ny olona manao resaka développeur mahafantatra an'izany resaka langage zany. Tsy hoe fandraisina tanana mihitsy hoe tia le ianao zao mety manana ordi tsika zao any an-trano any fa tsy hitanao ohatry ny ahoana moa zany zao tia ny anatin'ity zavatra ity. Fa le zavatra ivelany. F'Andriamanitra mahita ny hatrany anatintsika tsirairay avy. Misy fotoana tsy miteny tsika fa hitan'Andriamanitra io. Impiripiry moa zany. Joro fotsiny farisesin'ny mpanoratra vao misaina zavatra tonga dia Jesosy ho mamaly anazy. Tsika zany eo ampipetrahany eo dia ohatran'ny hoe mijery film Jesosy mijery ny saintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aleloia. Mahafinaritra be sady mampatahotra any. Fa ataovy azo antoka fa film izy miplayenao ao. Fa tsy hoe film tsy izy. Any a. Ary zay rakitra anatin'ny fonao mamoaka an'ilay film. Rehefa maloto ny fonao dia maloto ny film jerena. Tandremo mijery zavatra mamofady. Fa iny zavatra mamofady iny, na tsy mamofady ary fa zavatra ataoko hoe araka ny tenen'ny pasteur Miama teo hoe misy influence négative fa tsika tsy tonga saina efa influencenao. Dia jereo tsara zavatra ity fa mety efa nahazo ny rehetra ity. Rehefa mivavaka ianao rery, ianao mangina rery eo dia misy sary ohatra miverina tapoka soa. Le tsy tokony jerenao iny verina kitry. Tonga dia tapaka ny connexion amin'Andriamanitra. Maro zany a. Aza mijerijery zavatra tsy tokony jerena zany. Ny anaran'i Jesosy mialy zany. Amen. Izay tokony ho izy ny jerentsika tsirairay avy. Alléluia. Ilaina anie antsika mahafantatra hoe inona marina ny tiantsika ataon'Andriamanitra amintsika. Marka 10 milaza an'izany. Jesosy mba nanontany hoe efa hitan'izao fa jamba. Dia mbola notaniany hoe inona ny tianao ataoko aminao? Raha olona tsotra izany dia ohatran'ny hoe mila avany ny rahalahy ity. Efa hitanao fa tsy mahitako izany mbola notanianao. Dia raha niteny izao le jamba teto niteny hoe sofiko raha ngasitranina dia sitran'i Jesosy ny sofiny. Fa vokatra le fotsotra be na dia anontaniana ary hoe inona ny faiblesse-nao? Dia ianao tena samy teny mihitsy hoe tia ny faiblesse-ko. Izany no tokony ataontsika anatin'ny fotoana hivavahanao amin'Andriamanitra. Ny olona tsopo dia samy mampiseho ny fahalemeny eo anatrehan'i Jesosy. Matetika tsika mantsy rehefa hivavaka dia lasa fasafasy amin'i Jesosy ilay izy. Hoe za zany mba manakolazaina aminao dia izao ny zavatra mba tiako angatana. Manatrika zany ianao. Fa hafa mihitsy rehefa mivavaka même côté ianao sy Jesosy. Zany hoe mitovy ny fonao sy ny fon'i Jesosy. Ny programanao dia nanantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe ny ahafahan'Andriamanitra manantanteraka ny programanao ny tanjonao. Mila miova côté koa ianao e. Makany amin'ny côté an'i Jesosy. Tsy le olona mangataka foana fa olona misaina ny programan'Andriamanitra hoe inona ny tianao. Dia izay ilay tenenina tany voaloha teo hoe ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia olona manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe olona manao izay tiany. Rehefa mivavaka ataovy azo antoka fa tsy diso fitodiana ianao. Any a, ny fonao no lasa mampitodika anao azy makany amin'ny tsizy. Fa rehefa mifanaiky ny fonao sy ny fon'Andriamanitra dia mitovy ny zavatra hitanao sy Jesosy. Eo anatrehan'ilay zavatra atrehany le test, le fizahantsoetra dia mitovy ny zavatra. Jesosy mahita fahombiazana dia ianao koa mahita an'ilay izy. Aleloia. Fa tsy ianao mahita lavaka be dia Jesosy mahita fahombiazana. Fa dia tsy mason'i Jesosy mila ovaina délivreny fa masontsika mila ovaina. Amen na? Aleloia. Maraparana koa azy dia tandremo fa mamitaka ny fo. Jérémie 17 milaza an'izany 9 sy 10. Ohatran'ny nanao, ohatran'ny azoko an-tsaina be ny fomba nitenenin'Andriamanitra ty Jérémie ty. Tao amin'ny boky Jérémie ty. Présenteny aloha hitanareo ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary tsy azo tranony io. Dia nasiany pôzy kely. Fa zany efa mahafantatra ny anatin'ny fony tsirairay avy. Dia izao ny dokotera tsy mahay manasitrana aretina tsy fantany. Fa raha vao aretina tsy fantany dia non catégorisé dia mbola à étudier. Dia mahatonga an'Andriamanitra ny teny eo amin'ny Jérémie 17:10 hoe zaho izy mahafantatra ny fo. Ninona zany zavatra mitranga anatin'ny fonao dia hainy manaovana io. Hainy manasitrana an'io. Satria eo am-pelantanana ny fiovana amin'ny zavatra rehetra. Mila miovitsika. Fa kio rehefa tonga any an-trano Matthieu 5:7 tantara manokana ny fotoana ny antsoina ny Matthieu apôstôly dia ny sakafoanan'i Jesosy tao an-tranon'i Matthieu dia ny réaction ny olona rehetra. Misy réaction anankitelo zaraiko antsika tsiraray avy tandremo sao dia manao an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5:7 nilaza hoe fakiko vetivety ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu nipetraka teo mpamoriketra ka hoy Jesosy taminy andao anaraka dia mitsangana dia nitsangana Matthieu ka nanaraka an'i Jesosy.
Raha nipetraka ninana tao an-tranony Matio izy ireo indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga niaraka nipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianana tao an-tranony Matio 9:10 ary ny fariseo raha nahita an'izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa mpampianatra ireo no mila komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota 9:12 ary nandre zany Jesosy tsy nisady resety tamin'i Jesosy ny fariseo teto fa nisady resety tamin'ny mpianatra fa ozy izy Jesosy hoe anten'Andriamanitra hoe raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa marary 9:13 fa mandeha ihany ka mianara izay hevitriny hoe famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsatra fa tsy tonga iantsony marina ozy izy fa ny mpanota. Amen. Amen. Ny réaction amin'ny fariseo, ny réaction amin'ny mpianatra. Fariseo nahita hoe voalohany aloha zany ny position amin'ny Matio. Matio zany dia teo amin'ny teboka anankiray teo ampovoany sady tsy tiany Jiosy no tsy tiany Jiosy satria miara-miasa amin'ny Romanina ary tsy tiany Romanina satria Jiosy. Zany hoe ilay fanilikilika atao an-tanàna zany Matio raha izay no atao iresahako an'ilay izy. Any dia nefa maninona moa zany Jesosy ilay faran'izay nailika indrindra mihitsy ny fidiny. Satria ny olona nanaraka an'i Jesosy misy lesona tiany ho raisiny. Tiany Jesosy ho raisiny ny olona. Hoe Jesosy tsy mijery ny zavatra ivelany. Mety misy fotoantsika mahatsapa tena faran'izay ratsy amin'ny fiarahamonina. Jereo Matio. Jereo ilay vehivavy tratra olon-tany nitsangatsanga. Fa ny ankabetsahan'ireo mpanaraka an'i Jesosy ireo tsisy tanteraka mihitsy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa teo ny novain'Andriamanitra vokatry ny fananany finoana sy ny fanekeny anaraka an'i Jesosy. Tsy nitereny Jesosy Matio hoe menaseko ianao, menaseko fanondroana ka raha vao tsy manaraka anahy ianao dia zao ny zavatra nitranga. Fa ozy izy hoe andao anaraka. Azontsika ilay izy. Zany hoe nisy safidy amin'ny Matio tao. Tandremo ny toe-pontsika tsy tahaka ny fariseo. Mahita ny tsy mety mihoatra noho ny fanafahana. Fariseo tsy tia mpanota. Mpianatra koa tao anatin'izany rehefa nanontaniany fariseo dia matody Jesosy ny namaly satria tsisy valim-panontaniana tany an'ilay mpianatra. Na mpianatra ary mety tsy micomprendre hoe nazay ary anie gaga. Io ne mpamory hetra, io ihany ny tena volosany io foana tsika isaky ny farany volana dia mbola io indray natsondra maître. Misy fotoantsika tsy micomprendre ny hoe fa maninona Jesosy manao an'izao zavatra anankiray izao. Fa ny Mahandriamanitra azy amin'ny fananany souveraineté tsy voatery hoe tsy maintsy takatra ao vao ataony. Fa tsika mila mianatra. Izay ilay hoe éduquer-n'Andriamanitra ny fotsika mba hiala amin'ilay fahazaran'izao tontolo izao mba ahafahantsika miditra amin'ilay hoe izao anie ny tena programan'Andriamanitra e. Raha ohatra izao kapeterana asena mifidy hoe fidy any ianao olona 12 araka amintsika azoko antoka fa mpanjony daholo ireo cousin, cousine, voanjo, dadatoa, tantine. Azonareo lasa famille apôtre. Fa ilaina mihitsy ilay hoe sélection an'Andriamanitra. Tsy voatery izay mety amintsika mitranga. Fa eo ny anamboarana ny fotsika hifanaraka amin'ny fon'Andriamanitra. Alléluia. Jereo tsara. Fariseo zany ataoko hoe efa hoe ohatrany hoe tsy possible nangaha tsy tokony ao amin'ny Matio zany izy en plus misakafo ao ve zareo. Tsy tena maître io. Sous-maître io anareo io fa tsy tena maître. Ianao tsy tena lianina zany. Mpianatra koa mba niteny mety nietrehitra hoe izay arane mba gaga tsy ny raha hevitra tamin'i Jesosy fa zao Matio koa mety ny saintsaina izy hoe zay zavy sao dia tsy mety ry Jesosy. Aleo rangatsika isanao ihany miaraka amin'ny sakafo. Aleo mba tsy hitan'ny olona. Sa ohatra mbola voandroany vao miaraka aminao tonga dia ho mason'ny olona rehetra ny aseho hoe miaraka tsika isanao nefa ny zavatra anyariana any mbola be dia be ny tsy réglé. Hitanao na ny fariseo na ny mpianatra na ny jiosy koa arany na Matio tsy voatery atakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao tsy voatery atakatra hoe ndraindray mantsika rehefa misy zavatra mitranga dia fanontaniana apetraka hoe fa maninona ary izao mahazo anahy aza zay ny apetraka. Alléluia. Satria le fait hoe rehefa fantatra ilay izy dia tsy hoe miova ho azy. Any rehefa maina laoka ao an-trano dia mifanontaniana iza ny nandorana io dia tsy hoe rehefa fantatra nandory dia hoay tsy mahitapaka ilay laoka. Tsy manova situation fahalalantsika zavatra anankiray. Alléluia. Tandremo diso objectif amin'ny toe-po fa hanova zavatra sy hanimba zavatra be dia be amin'ny fiainantsika io. Amin'ny anaran'i Jesosy tafajoritsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Paoly faran'izay ratsy tandremona direction hamono kristianina fa vao miona amin'i Jesosy tonga dia miova ny direction. Ny olona tena miova amin'i Jesosy marina, tena miona amin'i Jesosy marina, dina zavatra mitranga, miova ny fony, dia rehefa miova ny fony, miova ny direction, miova ny antomandrisika na motivation.
miova ny antom-pisitsika tsirairay avy. Fanontaniana mipetraka dia zao hoe niova ve ianao? Alleloia. Sa mbola miandry ten'Andriamanitra 5:30 sy 100 alina. Ray ihany, teny ray ihany dia maninona? Ho sitrana ny ankizy lahako. Ray fotsiny. Le ray efa voarainao hatramin'izay ve efa nanekenao anova amin'ny fonao? Sa mbola miandry teny hafa ianao? Teniniza zany tediavintsika ity e. Teniniza ny tediavinao? Tsisy ambony no ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Aza mitady teny hafa sy fananarana hafa akoatra ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Ny tena fiaonanao amin'Andriamanitra dia anova ny fonao. Ny atao hoe olona tena voakasika Andriamanitra dia niova ny fony. Rehefa miova ny fo dia miova ny go. Rehefa miova ny fo dia miova ho azy ny zavatra ivelany. Miova ho azy io mandeha. Araka ny tenen'ny pasteur Miama teo tena averiko mihitsiny. Misy zavatra tsy voatery tenenina foana hoe ty atao, ty tsy atao, ty ohatr'izao. Fa rehefa miova ny fonao dia miova ho azy io. Maninona zao tsika tsy manao kiraro barbitso nefa efa lehibe? Nefa tena nitomany mihitsy anao tamin'ny mbola kely voalany eo amin'ny tongotra eo izy vehivavy ndresako. Tsy lehilahy manao kiraro barbi zany ato. Mety hoe kiraro barbu ngamba ny lehilahy misy volombava. Dia iza nandresy lahatra antsika hoe aza manao andreny akanjon-jazakely ireny intsony na kiraron-jazakely? Ianao ihany. Satria hitanao fa tsy mety aminao intsony izy na dia misy pointure lehibe ary ireny. Hafahafa be zany hoe isy pastery akatreto dia misy kiraro mirehidrehatra. Dia misy an'ilay kiramborambo manao ohatran'izao ireny. Fa maninontsika tsy manao an'izany satria ny fonao nefa resy lahatra. Niova ny fonao dia niova ny priorité. Matoa tsy miova ny priorité amin'ny fiainantsika sao dia mbola tsy niova reto ny fontsika. Ataovy azo antoka fa niova ny fontsika tsirairay avy. Farany hoy ny tenin'Andriamanitra. Tanteraka amintsika tsirairay avy ity Ohabolana 8:17. Tiako izay ty aho izy. Izay fatrapitady aho dia ahita. Tedavy Jesosy. Rehefa miona amin'ny Jesosy ianao dia miova ho azy anie. Alleluia. Tsy mifanarahan'olona amin'ny mampiova. Ary rehefa fahadison-dalana raha manarak'olona ianao. Fa voaozina izay matoky olona. Fa nitokana izay tokony ho rahantsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Dia tsy hangatsangantsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Atao fitsanganan'ny olona niova fo. Alleluia. Ataontsika hivavaka. Atoloran'i Jesosy ny fonao dia teneny hoe Jesosy atolotra anao ny foko dia hovay hifanaraka amin'ilay endrika tianao natongavana. Asa anao vavaka ao ary androany. Ray tsara indrindra masina mandrakizay. Eto anatrehanao. Eto anatrehan'ny rehetra. Nanolorako ny foko indray Andriamanitra androany. Hovay ny foko Jesosy hifanaraka amin'ilay endrika tianao hatongavana. Hovay ny momba rehetra Andriamanitra. Mba tena haneho anao marina. Aoka ianao no hita eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Hovay tanteraka Jesosy. Tsisy azoniko tsony ny toetra taloha. Jesosy aoka marina amiko mihitsy ny teninao hoe olom-baovao satria ao aminao. Vaovao ny foko. Vaovao ny fisainako. Vaovao ny fiteniko. Vaovao ny famindrako. Vaovao ny fijeriko. Lasa mahay mandefitra. Alleluia. Lasa mahay mangina. Lasa mahari-po. Tsy mpaneritery tsony. Lasa mahay mandefitra. Sano Jesosy mba ho marina amiko izany Andriamanitra. Eny, fa na dia ny zavatra tsy voatony ny vavako ary Andriamanitra, fa sitraky ny fonao ho tanteraka amiko, dia teneniko mihitsy hoe tonga soa zany Jesosy. Jesosy fonako aminao, ny fotoana rehetra nametrahako hoe raha vao tsy takatry ny saiko dia tsy mety amiko. Ampianaro Andriamanitra nolotra fankatoavana eo amin'ny dingana tsy ananako fahatakarana. Ankatoanao foana Andriamanitra amin'ny antsiprim-piaina tsirairay avy. Alleluia. Asa anao vavakantsika dia ataovy mafy amin'izao fotoana izao. Tena mihitsy Jesosy atolotra anao ny foko. Ny foko tompo, meko anao. Hovay, kasio, hovay vaovao, amboary, anaro indray Andriamanitra, mba tena aneho anao mihitsy Andriamanitra. Tsy te hiaina ny zavatra niainako taloha tsony fa te hiaina zavatra vaovao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mihitsy sitrana ny foko amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny foko amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Sitrana ny fony tsirairay avy. Ary ninona endrika mety tsy salama ao anatin'ny tsirairay avy dia tononiko amin'izao fotoana izao fasitrana an'izany. Hatreny tapodoka, hatreny paladis, tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia kapoka taminao Andriamanitra, nefa miantoka ny fanasitranao ny tsirairay avy. Alleluia.
sitrana ny tsirairay avy ho voninahitr'Andriamanitra. Alleloia. Amen. Afaka mipetraka tsika. Ataontsika anao fanatitra. Izay anirahany fonao anao atao. Alleloia. Aza manao mihoatra fa izay anirahany fo. Aza manao latsaka fa izay anirahany fonao anao atao. Alleloia. Alleloia. Aza toroana fotoanantsika raha mipitso mbola misy sekoly eto fitaim-panahy sy fanambiana toetra ny fotoana rapitso dia ny fotoana zoma amin'ny 4 ora eto amin'ity toerana ity antsika eto amin'ny deuxième étage ny Super U Analakely hoanao izay manaraka ny an-trano eto ny fotoanantsika zoma manomboka amin'ny 4 ny asabotsy kosa dia ao amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 ora sy sasany. Misy ny fotoanan'ny tanora isaky ny sabotsy misy ny fotoanan'ny club d'enfants ihany koa isaka sabotsy dia misaotra antsika koa manaraka sy manaraka ny fandaminana rehetra izay milatsaka ao anatin'ny roy ny Asvekely Mission Events sy ny afatra miafina ho an'ny isaky ny sampana sy ny vondrona. Alleloia. Ataontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Alleloia. Favakantsika ary. Raitsy indrindra masina mandrakizay misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomenao anay. Nafahanay indray Andriamanitra nianatra ny teninao. Nafahanay Andriamanitra mananatra ny fonay mba tsy ho mpitarika fa ho tarihany fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao ny amin'ny fahafahanay nanatanteraka ny fanatitra androany. Fa fonay ho anao Andriamanitra tsy ny fahafahanay fotsiny fa ny momba anay rehetra Jesosy dia atolotray antsafidy ho anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ankehitriny dia aoka ny tontolo andro ny tsirairay avy, tontolo andro tena maneho anao Andriamanitra. Tontolo andro tena feno ny fahatsaranao isanandro isanandro. Na amin'ny toeram-piasana, na toeram-pianarana, na asa ao an-tokantrano, ninona zavatra hatreny na fanimpona dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy aoka ny fitarian'ny fanenao masina no anjaka eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka olona mora tarihiny izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny tsodrano. Hitanao ny Jehovah ka iaranao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zarao fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao. Ataovy ohatry ny olona niova fo mihitsy anao miteny anazy. Alleluia. Tain'i Jesosy daholo tompoko dia raha ampitso indray. Fiadananao.